Ny ankizy indray za efa miarabantsika rehetra amin'ity fotoana manitsika ity ianarana ny tenin'Andriamanitra indrindra ho antsika ankizy. Ianao ve efa nahita anito? Ary efa nahita anito? Ireny no atao hoe panneau de signalisation na takela-by mampahafantatra ny lalana, ny zavatra tokony atao, ny zavatra tsy tokony atao, ny zavatra andrarana antsika eny an-dalana hoe tsy azo atao. Rehefa mandeha eny amin'ny arabentsika rehetrarehetra dia mahita takela-by misy isan-karazany be dia be. Mety misy fotoana ianao zao mahita soratra hoe bus stop, dia dikan'iny eo zany ianao miandry tomobile na miandry taxi be. Mety misy fotoana zao ianao mahita ohatrany telozoro na triangle dia misy hoe stop, dikan'iny zany miandry ianao zay vao afaka mandeha. Mety misy fotoana ianao mahita sarina olona anankiroa mifampitatana, olon-dehibe sy ankizy kely eo zany ny fiampitana. Misy karazany maro isan-karazany reny takela-by reny zay mampahafantatra antsika ny lalana. Misy amin'izy ireny manoro ny toerana anankiray hoe raha teo tonga any amin'ito tanàna ito ianao dia misy anaran'ilay tanàna eo dia inona arahanao dia inona arahanao dia tonga any amin'ilay toerana ianao. Mahafinaritra be zany satria zao lasa milama be ny an-dalana eny rehefa manaraka an'ireny soratra amin'ny takela-by ireny tsika dia milama be dia tsisy mikorotana mihitsy ny lalana eny an-dalana dia afaka tsisy accident mihitsy raha ohatra ka manaraka an'ireny torolalana sy torohevitra sy fandrarana sy fampitandremana hita eny amin'ny takela-by eny an-dalana ireny isika. Fa zay mahakasika ny arabe sy eny amin'ny arabe. Fa androany dia te hampafantatra anao hoe misy toerana tsy hita maso zay. Ny anarany dia any an-danitra, mety efa nare angambany ianao na fiantsoana anazy paradisa. Tsy hita maso io, ary ahoana no ahafahantsika ho tonga any an-danitra na any paradisa? Dia misy boky anankiray zay zay mampahafantatra antsika hoe ahoana natao raha te ho tonga any paradisitsika. Andraso fa atoroko anao ilay boky. Ilay boky manoro ny lalana raha te ho any an-danitra isika. Zany hoe raha te ho any an-danitra na te ho any paradisa zany tsika dia atao anatin'ity ny torolalana, ny fampitandremana, ny fandrarana, ny zavatra be dia be atao raha te ho tonga any an-danitra ianao. Noho izany ianao ve fa manana an'ity boky ity? Tena te hamporisika androany raha te ho any an-danitra tsika rehetra. Tena tsara tsika raha manana baibolinao manokana. Anao manokana satria zao tsika reo zao mety be dia be ny ankizy any an-trano manana ny kilalao amin'ny manokana, manana ny jeu amin'ny manokana. Ny ankizy vavy zao manana ny saribakoly manokana, fa misy ihany koa manana tablety manokana, mety misy manana ny bisikleta manokana, mety misy manana ny sotro manokana sy ny vilia manokana ao an-trano ao. Fa ianao ve mba efa manana ny baibolinao manokana? Anao tsy le hitambaranao an-trano fa anao rery. Teneny dada sy neny rakizy mba hividy baiboly ho anao manokana, ary te hampirisika ny dada sy neny koa homeo baiboly manokana ny zanakao raha tianao izy ho tonga any an-danitra, raha tianao izy hifanerasera amin'Andriamanitra, raha tianao izy azo an'ilay torolalana mba hafahana makany an-danitra. Dia te hampirisika na ndray aman-dreny na ny ankizy mba hanana ny baiboliny manokana. Satria zao tsika reo zao andrindra ny ray aman-dreny fantatro ny ray aman-dreny tena tia ny zanany daholo. Dia ny ray aman-dreny zao
mividy akanjo manokana ho an'ny zanany, mividy boky manokana ho an'ny zanany, ary mividy kitapo manokana sy fitaovana be dia be ary indrindra moa rehefa anniversaire dia omena cadeau manokana. Fa te aporisika andaotsika rehetrarehetra samy anana amin'ny baiboly manokana dia hanomboka mamaky baiboly. Ny sasany mety ny anay efa atao anaty telefona fa tena tsara loatra raha manana ilay baiboly tena bokytsika dia tena mamaky an'ilay boky ilay baiboly, fa io ny torolalana ahafahantsika mankany an-danitra. Tia androany izay tia aporisika antsika rehetrarehetra mba hanana ny baiboly manokana isika tsiraray avy. Dia mino fa ho avy ny fotoana omeny tompo anao ny fahafahana mividy an'izany dia angatao amin'Andriamanitra ihany koa mba hahafahanao hidina amin'ny fitahian'Andriamanitra dia mba ahafahantsika rehetrarehetra manana ny baiboly dia afaka samy mamaky ny baiboly manokana rakina isan'andro. Ny anahy zao tia hisaoroka an'Andriamanitra afaka manana baiboly dia mba vakiko ny tenin'Andriamanitra dia mahazo daholo mamaky baiboly torolalana ahafahantsika ho tonga any an-danitra. Saotra antsika ary afaka niaraka tamiko indray androany manaraka indray veloma daholo.